mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Manahoana daholo indray ry zazaboto namako a, miarabantsika rehetra tratry ny sabata daholo andao indray sika anaraka tantara vaovao a, fa hivavaka alohan'izany rehetrarehetra izany dia akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipo ny maso. Jesosy misaotra betsaka indray fa tafahoana izay amin'izao sabata izao. Tena faniriana indrindra dia ny Jona aminao ka omeo fahendreny izay rehetra mba ho vonona amin'izany fionana aminao izany. Dia raha hianatra ny teninao izay dia mba mpianatra mahatadidy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantarantsika dia hoe fanatitra nataon'ilay vehivavy mahantra. Ny tsy anjery ao amin'ny Korintianina faharoa toko 7:7. Dia izao ny vakin'ilay tsy anjery no tsara ngeza ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Izy ary nanome amin'ny fifaliana. Andao arahantsika ny tantara rehefa avy eo fa iaraka mamerina ny tsy anjery aloha isika izao ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Bravo! Have you ever watched how people give their offerings in church? How do you think it happened in Jesus' time? Jesus was sitting with his disciples in the temple, watching people bring their offerings. In those days, people took their offerings to the temple court and dropped them into collection boxes. There were many rich people in Jerusalem. They lived in nice houses and wore fancy clothes. They also had plenty to eat. After they paid for their nice houses and fancy clothes and good food, they would take some of the money they had left to the temple for an offering. Dressed in their finest clothes, they would go to the temple when they knew a lot of people would be there. After looking around to make sure people were watching them, they would pour their money into the collection boxes. They liked it when their money made a lot of noise. And they liked it when people turned to see who had put so much money into the collection box. They hoped people were whispering, "Look, see how much offering that person brought? He certainly is generous." Jesus knew that those rich people brought only what was left over after they had purchased all the things they wanted. He knew that they had not given up a single thing. They had not gone hungry or done without fancy clothes. They had not sacrificed. Then Jesus noticed a woman at the collection box. He knew that her husband had died and that she was a widow. Many times she had no food to eat. The woman looked around to see if anyone was watching.
She was very embarrassed because she could only bring a very tiny offering. When she thought no one would see her, she slipped 2 tiny coins into the collection box and hurried away. But Jesus had seen her. He had seen the 2 tiny coins she slipped into the offering box. Jesus said to his disciples, "This poor widow has put in more than all the others. She has given all that she has." All that she had, all of her money. As the widow heard Jesus' words, tears of joy filled her eyes. She had no money to buy bread for dinner, but she was happy to give an offering to God. Although her offering was tiny, she gave more than all the others because she gave it cheerfully and out of love for God. Fofeno aravonandreraka isy namako no iarabako anareo tratry ty sabata mahafinaritra ity. Tonga eto isika iaraka merina ny lohahevitra fahasivy izay manao hoe ny teny fikasana aseho ny havana. Teny fikasana aseho ny havana. Tao anatin'izany lohahevitra izany dia nanana hafatra mafonja ho asy ianao nge Jesosy. Dia tsy no izany raka izy fa hoe faly ny vahoakan'Andriamanitra rehefa mikarakara azy Andriamanitra. Ary izany no antony nanomezany teny fikasana ho antsika izay hita tao anatin'ny andalan-teny nataontsika tsenjely nandritra ny eny aman'iny. Dia tsy aiza izany fa ao amin'ny Genesis 7:5-10. Genesis 7:5-10 manao hoe dia ho tsarovako ny fanekeko ho amiko sy ho aminareo ambamy zava-manan'aina rehetra dia nofo rehetra, ary tsy safodrano handringana ny nofo rehetra intsony. Genesis 7:5-10. Tiany Jesosy tokoa tsika araka izy iainao anatin'izany teny fikasana izany. Dia andaonge ho arahantsika ny tantara izay ny anarantsika nandritry ny eny amane. Da hoary efa nanokana nandritry ny andro maro ve teny amin'ny toerana izay nonenanareo rakizy? Efa nanomboka nakaleo anao ve ny lalao tao an-trano? Inona ny tsapanao rehefa nahita amin'ny masoandro ny seho ianao no ny farany? Azonao natao indray ve ny nivoaka tany ivelany? Raha izany dia ho takatrao izay tsapan'ny ho asy ny fianakaviana rehefa nandao ny samby fiara izy ireo. Taorian'ny herintaona mahery tao anatin'ny samby fiara dia tena nahafinaritra ny nandao izany. Ny fokarivotra madio sy manitra ny fianakaviany Noa. Nijoro tampoka tsikitsikiana teo amin'ny tara-masoandro mafana sy mahatamana izy ireo. Azo antoka fa nampahatahotra kely ihany koa izany. Toa niova avokoa ny tontolo ary nangina. Ireo olona valo izay nivoaka avy tao amin'ny samby fiara no an'ny olona tavela teto amin'ity tany manontolo ity nandalo fanomboana indray izy ireo. Fanomboana iombonana sy ho an'ny sambatan'olona. Tsy ela dia navototra ny biby. Hita ny asy ny fianakaviany ny hafaliana izy ireo sy ny fipitapitany. Tsy maintsy ny ome izy ireo raha ny hodikodina sy nandindiny biby rakizy. Rehefa niala samy fiara, ny zavatra voalohany nataony Noa dia ny nanangana alitara sy nanao fanompo-pivavahan'ny fianakaviana. Teo no nanaovany fanatitra iray tamin'ireo karaza biby madio sy vorona tao anatin'ny samy fiara. Nahafaly an'Andriamanitra ny fiankohofana ka notahiany ny fianakaviana. Hoy izy, koa ny aminareo dia maro fara sy mihabetsaha, miteraha be eo ambony tany sy mihabetsaha eny. Avy eo dia nanome teny fikasana ho an'ny Noa sy ny zanany lahy ary ny taranany rehetra nge Andriamanitra. Ny loko namiratra nanjelanjelatra no namaky ny lanitra, nandrafitra ny havana tsara indrindra teo amin'ny lanitra. Nahatonga ilay fianakaviana kely ity ho feno tahotra sy fifaliana ity tsipika maro loko voalohany teny amin'ny lanitra ity, kanefa izy ity dia mamonoatra lavitra noho ny fampidiana
loko fotsy. Avy eo dia nanome teny fikasana ho anno azy sy ny zanany lahy ary ny taranaka rehetra ho avy Andriamanitra rakizy. Ny lokona miratra nanjelanjelatra no namaka ny lanitra nandrafitra ny havana tsara indrindra teny amin'ny lanitra. Nahatonga ity fianakaviana kely ity ho feno tahotra sy fifaliana ity tsipika maro loko voalohany teny amin'ny lanitra ity. Kanefa izy ity dia manoatra lavitra noho ny fampiadiana loko fotsiny. Teny fikasan'ny havana izany. Fa Andriamanitra ny teny taminy hoa ny havako efa napetrako eny amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Ary tsy safodrano handringana ny nofo rehetra intsony ary ho eo amin'ny rahona ny havana. Ary hitsinjo azy aho hahatsiarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny zava-mananay dia nofo rehetra ambonin'ny tany. Fantatr'Andriamanitra fa mety hampahatahotra ny fianakaviany ho any lokony rahona amin'ny andro ho avy. Mety hameno tahotra ireo sisa velona ny firotsahan'ny pitikorana voalohany. Moa ve fiandohan'ny safodrano hafa indray izao? Moa ve ho ringana hiala eto amin'ny tany koa izy ireo? Tsia, tsy tokony hatahotra izy ireo. Efa nomen'Andriamanitra azy ireo ny teny fikasana, niaraka ny nandritra ny fotoana naharitra ity fianakaviana manokana ity. Tao anatin'ny taona maro no niarahan'ny asa ho fanamboarana ny samby fiara. Nandritry ny andro maro sy alina maro no niarahany namakivaky ny ranomasimbe tsy manam-pahataperana. Niara-ny asa mafy izy ireo hikarakara ireo biby rehetra ary ankehitriny izy ireo dia hiverina honina ety amin'ny tany maina indray. Efa nomen'Andriamanitra zavatra tena sarobidy izy ireo. Nomeny azy ireo ny fanandramany havana mba ho zaraina, ho fitahiana sy ho teny fikasana ary ho arena mandrakizay ho azy sy ho antsika izany. Ao anatin'ny fianakaviana iray manontolo koa isika. Ny fianakavian'ny mpino misy antsika rakizy dia mahafoaka ireo rahalahintsika ao amin'ny finoana sy any an-tsekoly ary ny fianakaviantsika ao an-trano. Ary isika koa dia nomena asa manokana ho ataontsika hiaraka isika mandritra ny taona maro ary ny fanandramana iombonantsika dia hitondra antsika hifanakay kokoa. Ary Andriamanitra dia manome antsika ny havana manokana dia fitahiana sy teny fikasana. Hanampy antsika hanao ny sitrapony Andriamanitra. Voakarakara ny fianakaviany ho natao anatin'ny samby fiara na tetỳ ivelany. Nakasitraka an'izany Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny fiarovany. Rehefa nahita havana ianao dia saintsainy ny fitiavan'Andriamanitra anao ary misaora azy noho ny fiazona ny teny fikasan'ny havana sy ny teny fikasany rehetra. Faly tokoa rakizy ny vahoakan'Andriamanitra satria nahoana? Satria mikarakara azy ireo Andriamanitra. Ianao koa dia ho karakaraina. Ampifaliana hatrany Tanora Zandriny no hiarabana antsika tsirairay avy. Hiaraka indray tsika hamidina ny lesona ny anarana andritry ny herinandro, lesona faha 9 izany. Tadidy velo lohateny fanapahan-kevitra entitra. Fanapahan-kevitra entitra. Andeha averintsika miaraka ny tsy anjery izay inoko fa mora amintsika ny anatra azy na dia somary lavalava kely ary satria toko sy andiny mazatra ary tsara indrindra mba hoaitsika tsy anjery tsara izany. Matio toko 7:20 andiny 7:10 ka hatramin'ny 20. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Zay le tsy anjery. Fantatritsika hoe iza no niteny an'izay? Zay indrindra. Jesosy no nametraka an'izay hafatra izay. Oviana re? Ie, taloha indrindra ny niakarany tany an-danitra. Io hafatra izay napetraka Jesosy io no fototry ny resaka tao anatin'ilay kilasy anankiray dia ny kilasin'ny Monsieur Anglais izany, izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Ary hafatra izay tsy nijanona ho an'ny mpianatra ihany fa ho an'ny olona rehetra ary ho antsika amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ilay lesona izay nianarantsika dia ry zareo mpianatra baiboly tao anatin'ilay kilasy dia naheno fanapahan-kevitra izay noraisiny Ramose fa
anao missionnaire izy, anao dia missionnaire izy. Ary nafinaritra fa tafita tamin'reto mpianatra ireto izany faniriana ho tonga missionnaire izany. Ahoana moa zany missionnaire izany? Ny missionnaire dia mizara ny filazantsara mihafa any amin'ny toerana samihafa. Dia naniry ny anatanteraka an'izany izy ireo. Mahafinaritra izany. Ho atsika mety mba maniry izany ve? Mety hoe sarotra be ve? Ahoana moa ny ahatongavanao any amin'ny toerana anankiray? Tsy voatery andeha lavitra be ianao. Ny tena missionnaire arabaka teny aloha dia le mandeha lavitra na iraka any amin'ny toerana hafa. Nefa ianao any amin'ny toerana lehanao, any am-pianarana, any amin'ny vakansa izay ataonao, naiza dia afaka ny ho tonga missionnaire ianao satria afaka hitondra ny hafatr'Andriamanitra ny filazantsara any amin'izy ireny. Ny alohan'ny iverenan'i Jesosy tany an-danitra tokoa mantsy dia namela an'izany torimasoka izany Andriamanitra i Jesosy. Ary nasaina ny laza n'ireny afatra ireny ho an'ny olona rehetra ny mpianatra. Jesosy izany naniraka ary nolazaina fa tsy ho an'izy ireo irery ihany fa ho antsika ihany koa. Nametrahana andraikitra ihany koa isika tanora, isika rehetra mba hanatanteraka izany asa missionnaire izay napetraka Jesosy izany. Tsy mifidy taona izany, tsy mifidy saranga na mifidy volonkoditra na ny ohatran'izany, fa isika rehetra ireo dia afaka manatanteraka ny iraka nampanaovin'i Jesosy io. Lesona izay nianarantsika izany dia nanampy antsika ahafantatra bebe kokoa hatrany fa mangataka antsika hizara ny filazantsara mihafa Jesosy ary ahatsapahantsika fa tena tombontsoa mihitsy izany fiaraha-miasa amin'i Jesosy amin'izany iraka izany. Dia irintsika mba hanapa-kevitra ny andeha na manahoana ny toe-javatra misy na aiza toerana andefasana antsika. Mino aho fa vonina ho amin'izany isika, efa akaiky anie Jesosy dia ho avy mahafinaritra. Vonina isika dia mirary soa antsika mandrakariva. Izay indray ny lesona izay nianarantsika dia mirary faherezana ho antsika Tanora Zandriny. Amin'ny manaraka indray tsika miona.
Lehibe ny fitantanana voavonjy ty zanaka ka deja ampifaliana indray no ifampiara-pahatsika amin'ity ora iaraha miaratra ny ten'Andriamanitra ity ary anlorako sady te-piandohana ny fiadanany tompo ho anao sy ny ankohonanao iara-ianatra ny lesona fahasivy miamera moa zany maromaro kokoa isika izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fanorena ny fitondram-panjakan'Andriamanitra isika kanefa mialohan'ny arahantsika midinika dia tsara mandrakariva ny miara mivavaka iaraka hivavaka isika ary Andriamanitra rainay izay any an-danitro tonga indray ny fotoana mamy ahafahanay miara-mianatra ny teninao ankehitriny mangataka anao mba hamela ny tsy fahatanteranay rehetra ary aoka ny fanenao masina no hitaridalana izao fiaraha-mianatra izao ka hahatonga ny teninao hitondra soa ho an'ny fiainanay tsirairay avy mitenena Andriamanitra fa indreto izay vonina hiaino anao amin'ny alalan'izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny fanorena ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Ny andinina tao tadidiana moa dia ny voalaza ny Apokalipsy 4:10 ka ny andininy 7:10 manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha niady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Andininy anankiray izay mahafinaritra ny miaino azy mora tadidy izany kanefa andininy anankiray ihany koa izay tena misy antso lehibe ho ahy sy ho anao
ho hitantsika moa any famaranana zany antso avy am'izany teny natao tadina izany. Fa ny zavatra resantsika eto indray dia mikasika ny hoe fanorena ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia manana fanjakana zay omaniny, manana fanjakana Andriamanitra ary tahaka ny fanjakana rehetra. Eny fa neto amin'ity tany ity aza dia manana ny lalam-panorenana izy, ary azo antoka fa ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa dia manana zany lalam-panorenana ahafahany miaina, ahafahantsika rehetrarehetra miaina am-pifaliana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Tamin'ny alalan'ny fandinihana ny Baiboly nataon'ireo mpandinika ny Baiboly no natakaran'izy ireo ny hevitra laliny ny lalàna ao amin'ny hevitra masina indrindra ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Ka rehefa nodinihan'izy ireo ny ivon'izany lalàna izany dia nahitan'izy ireo ihany koa lalàna anankiray izay toa adino kristianina aza mampalahelo dia ny amin'ny sabata ilay fitsaharana ilay dity faefatra izany. Raha amin'ny marina dia izao, io dity faefatra io no didy anankiray mampahatsiahy antsika fa Andriamanitra no mpamorona antsika. Saingy ny lesika moa tamin'ity telo volana ity ny arantsika ny andra dia hoe ilay fifanandrinana lehibe dia tsy tiany Satana koa nefa izany, satria fiankofana amin'Andriamanitra moa izy io dia manana tanjona Satana hatrany am-piandohana. Ny andravanana potehana izany fiankofana amin'izany dia nataony Satana dia ny amelezana ity lalàna ity. Ho zaraintsika roa izao dinidinga ifanaovantsika izao. Ny voalohany dia ho resantsika ny amin'ny hoe ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitoerana masina, ary dia jerevantsika rehefa avy eo any koa fizarana faharoa dia ho resantsika ny amin'ito sabata ny resantsika io sy ny andro farany. Ny voalohany ho resantsika zany dia izao mikasika ny amin'ny lalàna sy ny fitoerana masina. Efa resantsika be dehibe moa tany aloha tany ny amin'ny fitoerana masina io fa tsy ho iandany andro amin'izay intsony isika, fa no resantsika dia izao ny fahitana nampahitanan'ny apôstôly Jona ao amin'ny apokalypsy 1:10 ka ny 7:10 no resantsika. Zao no voalazan'ilay teny manao hoe ary novoana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiara ny fanekena teo amin'ny tempoliny. Nisy fahitana nampahitanan'i Jona zany ka rehefa novoana ny tempoly ny tany an-danitra dia hita ny apôstôly Jona tao ny fiara ny fanekena. Inona moa i fiara ny fanekena io? Ao amin'ny Exodosy 15:10 dia nisy baiky nomena tamin'izay fotoana izay manao hoe manamboara vata vita amin'ny hazo akasia ary feno takela bolamena tsara izany hazo izany, ary io hazo io natao hoe fiara no anarany, ary ilay fiara dia natao hoe ametrahana hitehirizana ilay dity folo amin'ny Exodosy 15:10 zany hoe ao anatin'ilay fiaran'ny fanekena zany no misy ny dity folon'Andriamanitra. Ary le dity folo dia tsy inona akory araka ny voalazan'ny Exodosy 13 ka ny 19 fa ilay nolazaina teo tendrombohitra Sinay tamin'ny lalàna kotrobaratra ary nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra ka natolotra ho an'ny Mosesy sy nosoratan'ny Mosesy tao amin'ny bokiny. Avy raha iverenantsika zany zavatra zay dia ilay lalàna zany dia nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra. Koa rehefa nijery ilay fitoerana masina tany an-danitra ny apôstôly Jona dia nahita ilay fiaran'ny fanekena tao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, ary tao amin'ny efitra masina indrindra io no nireketana ampahamasinana ilay lalàn'Andriamanitra izay nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra. Zany hoe raha jerena zany dia ilay lalàn'Andriamanitra fitoerana masina any an-danitra zany no ilay tena izy, fa ilay teo amin'ny tendrombohitra Sinay kosa azo lazaina hoe kopia ihany, tsy misy diso raha teo ilay, satria ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy. Manahoana moa ny toetra ny lalàn'Andriamanitra io? Manahoana ny toetra ny lalàna io? Dia zao no voalaza ny ao amin'ny Salamo 117:7 sy ny 9 dia milaza izy manao hoe mitoetra mandrakizay izany lalàn'Andriamanitra izany. Ary ny epistily nosoratan'i Jona voalohany 5:7 dia milaza fa io lalàn'Andriamanitra io dia maneho ny toetra n'Andriamanitra, ary lazainy manao hoe ny fanehoanao ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fankatoavanao izany lalàna maharitra misy sy mitoetra mandrakizay izany. Ny apôstôly Paoly dia nilaza izao amin'ny Romanina 7:12 manao hoe masina, marina ary tsara lalàna
ary mbola namafisy ny mpanao salamy ihany zany amsalamy fa 7 andiny fafito ka hatramin'ny 1 manao hoe tsy misy ny lalàny Jehova ary madio izany lalàna izany. Ary ny salamy fa 7 moa ka ny andiny 2 ka hatramin'ny andiny 2 dia manamarina manao hoe manamafy ihany manao hoe marina ny didin'Andriamanitra. Ary ny Exodosy 4:30 ka ny andiny 5 ka hatramin'ny andiny 7 dia milaza manao hoe ilay didin'Andriamanitra dia maneho mihitsy ny toetran'Andriamanitra mpamindra fo, ny toetran'Andriamanitra zay marina sy masina. Ry mpiara-mianatra namana, manana maizy azy ny lalàna, tsy miova, tsy misy fiovaovana zany io lalàna io, ka raran Jesosy raha niteny ao amin'ny filazantsara ny Matthieu 5, filazantsara ny Matthieu 5 satria matsy betsaka ny filazana manao hoe Jesosy ane rehefa maty amin'izy fijaliany dia nofoanana izany lalàna izany. Dia zao no nambara Jesosy Matthieu 5 ka ny andininy 7. Hoy izy hoe aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka, fa lazaiko aminareo marina tokoa mandrapafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na dia tendrin-tsoratra iray aza mandrapahatanteraka izy rehetra. Jesosy mihitsy no nilaza tsy tonga andrava tsy nanafoana lalàna Kristy. Ary zao ny fanambaran'ny mpanavao-fivavahana anankiray atao hoe John Wesley, fanambarana miezinezina zay nataony. Ny tombotsika ho izy dia tonga tokoa mba handrava sy hanafoana tanteraka ireo fombafomba sy lalàna seremoniely tao amin'ny andron'ny fisoroana tamin'ny andro Mosesy teo amin'ny zanak'Israely, izay mirakitra ireo didy sy fitsipika mifandraika amin'ny fanaovana sona sy fanompo-pivavahana tao amin'ny tempoly. Zay no nofoana Jesosy, satria rehefa tonga tokoa Jesosy, rehefa maty Jesosy dia tsisy ny lana sony reny lalàm-pisoroanana ireny. Fa kosa hoy ny fanambarany John Wesley manao hoe tsy nofoanany kosa ny lalàna moraly eo amin'ny didy folo, tsy nanantanjona naisitra na dia ampahany amin'izany aza ny natongavany Jesosy. Ry mpiara-mianatra namanisany mitoetra mandrakizay ny lalàn'Andriamanitra koa, satria ny lalàn'Andriamanitra dia fandikana-tsoratra ny toetra, koa dia ny lalàna zany no fanorenana ny seza fiandrenan'Andriamanitra, ary ny lalàna ihany koa ny fankatoavana lalàna no fototra iorena ny fitondratena ny olombelona rehetra nizaniza manara-dian'i Kristy. Raha tianao zany ny hoe ohatra ny ahoana amin'ny manara-dian'i Jesosy dia ny lalàn'Andriamanitra ny fototra iorenana zany fanjakan'Andriamanitra izay. Zay ny fizarana voalohany. Fizarana faharoa kosa dia jerisika ny amin'ny hoe ny sabata sy ny andro farany. Fantatsika tsara zany fa rehefa nosoratana teo telopoohatra Sinay, ny lalàn'Andriamanitra dia nahitantsika didy 10 tao anatiny. Ary rehefa nojerena io didy 10 dia ny didy 4 ivony zany lalàna izany. Dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Exodosy 20 ka ny andininy 9 sy ny manaraka. Zao no voalaza le teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra fa sabata ny Jehovah-Andriamanitra ao ny andro fahavito. Sabata ny Jehovah-Andriamanitra ao. Zay ny mahafinaritra amin'ity sabata ity. Raha ekenao fa Andriamanitra no tompo sy mpamonjy anao, raha ekenao fa Andriamanitra no Andriamanitra ao, dia ekenao ampanetretena tanteraka ampifaliana ny fiankofana rehefa sabata ny andro. Milaza ihany koa izy amin'ny bokin'ny Ezekiela 20 andininy 12 sy 20, fa milaza izy manao hoe fanomeko azy ny sabata ko famantarana ho amiko sy ho aminy. Ny sabata ry havana ry mpiara-mianatra malala isany no nataon'Andriamanitra ho famantarana amin'Andriamanitra sy amintsika, ahafantarantsika fa Andriamanitra ny mpamorona antsika. Tonga teto amin'ity tany ity tsika satria namorona antsika Andriamanitra. Ny fiankofanao ny sabata zany dia fanekenao fa Andriamanitra ny mpamorona anao. Zay zany, zay fotsiny ankely izy. Ry mpiara-mianatra namana, ny fitsaharanao sabata dia fanekenao fa Andriamanitra ny mpamorona anao. Ny sabata zany mampitodika antsika olombelona fa izy ny mpamorona antsika, sady izy raha teo ny tsahatra rehefa sabata izany andro izany. Ny fitandremana ny sabata dia fifamantorana eo amin'ny fahatantaran'ny Edena sy ilay voninahitra ilay lanitra vaovao
sy tany vaovao. Ny fiekenao ny fiekofana sabata de fanekenao fa mbola isindray izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany satria any ambokiny Isaia mpaminany de mbola tsarovana ny sabata rehefa tonga any am'izany toerana izany. Namorona antsika Andriamanitra mba ho am'izany fitsaharana izany. Mampalahelo anefa ty zao ny zavatra mampalahelo amin'izao andro farany izao. Satana de tsy manaiky an'izany fiankofana atao amin'Andriamanitra izany. Fa de nametraka ihany koa izy. Mba nametraka ihany koa izy andro iankofana aminy. Ary mba ahafahany nametraka izany de nampiasa misy mpiara-miasa amin'ny Satana. Ao amin'ny tadalan-lesitsika moa de milaza amin'ny pejy 520 manao hoe ny Apokalipsy 7:10 de maneho ireo mpiara-dia roa mitrakona. De ilay biby dia avy amin'ny rano sy ilay biby dia avy amin'ny tany. Miara-miasa ireo fahefana roa ireo mba hiady amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ireo vahoaka ireo miara-miasa am'ireo moa de efa faminanina efa hitany Daniel amin'ny Daniel 7:7-20. De zao le fanambarana manao hoe ary hitady anova fotoana sy lalàna izy. Tanteraka zany ry havana. Tanteraka zany satria napiatra ny fahefany ilay fahefana zay manohatra an'Andriamanitra. Satana zany nandritry ny 900 andro na 900 taona arabaka ty. Napiatra izany izy ka niezaka nanova ny lalàn'Andriamanitra. Ny zavatra nitranga amazy de zao. Notsoahany ty fahefana anankiray ty. Fahefana zay manohatra an'Andriamanitra. Ny didy faharoa amin'ny soratra masina amin'ny hoe aza mikohaka amin'ny sary zavatra voasikotra. Ary de novainy ihany koa ny lalàna zay tokony akofana amin'Andriamanitra. Raha Andriamanitra miteny mahatserova ny andro sabata na masina azy. Izy kosa manindry andro hafa iankofana izany. Ry mpiara-mianatra namana. Mampalahelo fa amin'ny Apokalipsy 7:10 de manambara izao ny ten'Andriamanitra manao hoe Apokalipsy 7:10 ary mampalahelo fa betsaka ny tratran'izay toe-zavatra izay amin'ny 9:8 ary ekohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany. Ekohaka amin'ilay fahefana manohatra an'Andriamanitra izany. De izy avy remekoa eo aminy de izay tsy manana ny anarany voasoratra amin'ny boky ny fiainana. Ianao mpiara-mianatra amiko iriko ny anaranao mbo voasoratra amin'ny boky ny fiainana ka tsy ekohaka amin'io fahefana manohitra an'Andriamanitra io. Na de betsaka aza mekohaka eo anoloany. Ianao kosa satria voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Ianao mba anisan'ilay ekohaka eo anatrehan'Andriamanitra rehefa sabata ny andro. Ny sabata izany ny famantarana amintsika sy Andriamanitra. Ary zay ny antony ny antso farany. Zay ny matezitra ny Satana. Tezitra de miady amin'ny zanaka sisa. De zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy. Ka na izany aza nefa de manana antso farany Andriamanitra. Amin'izao andro iainantsika izao de naniraka anjely 3 Andriamanitra. Miasa. Manao ny asa ny amonjena antsika olombelona. Ao amin'ny Apokalipsy 4:10 manomboka amin'ny 9:1 ka hatrany amin'ny 9:12 ahitantsika ny afatry ny anjely 3 ireo. Fa ho fitiantsika. Ny afatra anjely voalohany de amin'ny feo mahery ny ilazany matahorana ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny afatry ny anjely voalohany zany na de eo azy zany fifanoherana ataon'ny Satana amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra ty de antso tsy apetraka ny antso iantsonanao iantsonany tsirairay avy iverina indray ao amin'ny fiankofana tena izy amin'Andriamanitra. Ary rehefa miresaka hoe fiankofana amin'Andriamanitra ianao de tsy maintsy voaresaka mandrakarivana hoe fiankofana rehefa sabata ny andro. Satria ny sabata no mampatsiahy itsika fa Andriamanitra ny mpamorona isika ny voronon'Andriamanitra. Ny afatra voalohany zany de miantso asy ianao mba hanome voninahitra an'Andriamanitra anaja an'Andriamanitra rehefa sabata ny andro. Ny afatra faharoa de filazana fa ravarava Babilôna lehibe. Babilôna lehibe moa de anehoana ilay fahefana anankiray nanohatra an'Andriamanitra. Fahefana anankiray izay nanangana andro tsy izy tamin'Andriamanitra. Ivavahan'ny olona. De iozy milaza ny afatra faharoa manao hoe ho rava rafi-pivavahana io ary de mitaona antsika rehetrarehetra iverina amin'ilay fiankofana
tena izy. Ary ny afatra fatelo de fampitandrimana. Raha misy mbola mikohaka eo alohan'izany fahefana izany, de izy no andray ny famaizana lehibe indrindra. Tsy maintsy misy fanapa-kevitra raisinao ry havana am'izao andro farany izao. Iza no iandaninao? Iandany amin'Andriamanitra le tompony sabata ve ianao? Le nametraka ny lalàna nanoratra azy teo amin'ny vato fisaka tamin'ny alalany Ratsatana, le tsy miova, le manentoetra an'Andriamanitra, sa iekohaka amin'ny Satana sy ireo mpiara-miasa aminy ka hitandra sy ekohaka andro tsy izy. Tsy maintsy mandray fanapa-kevitra izao sy anao androany. Izay no mahatonga izy hoe ny antso ataontsika amin'ilay andina tao tadidiana dia izay hoe miverina. Mahafinaritra manana olona Andriamanitra von'ny tandrina n'izany, kanefa tsy ampy fotsiny io. Fa mba ahafahantsika tena miverina amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra ry havana, dia mila manamafy ny finoana an' Jesosy izao sy anao. Ilay finoana an' Jesosy mantsy, finoana lalina, finoana feny fitokiana, finoana izay mitondra makany fanoloran-tena lalina indrindra, ary izany finoana an' Jesosy izany anampy atsika hamakivaky ireo ora farany izay mangidindrindra eto amin'ity tany ity, mandra-pahatonga ny fiverenan'i Jesosy. Miantso anao ary androany andahotsika hiverina, satria manana fanjakana Andriamanitra ary manana lalam-panorenana Andriamanitra. Ka raha tiako raha tianao nipetraka hitoetra amin'izany fanjakana orin'Andriamanitra izany, dia ikeko ampifaliana ireo lalam-panorenana ireo. Andriamanitra nampy anao, ka ny fanahy ny masina hitoetra am-potsika tsiraray avy, mba ahafahantsika mitoetra mandrakariva ao amin'izany fitondram-pananjakan'Andriamanitra izany, ka tena ekohaka eo amin'ilay nahary ny lanitra sy ny tany rehefa sabata ny andro. Aza mikohaka andro hafa fa izay napetrak'Andriamanitra ihany iankofana, satria izany mbola hitondrany antsika ho any amin'ilay mandrakizay any amin'ilay fanjakana izay ahorony ho antsika tsiraray avy. Dia mirary soanao indray, mirary ny fitahin'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao, ary iriko indrindra mba amafisinao ny fanoloran-tena, ny finoana an' Jesosy, satria izany ny fototra ahafahantsika mifikitra sy mandresy ny ady ataon'ny Satana eo amin'ny tsiraray avy. Dia mirary soanao tompony hita antsika rehetra. Ne ary anao ny fanatitra indray tsika, ny fanohana antsika mandrakariva, tsy maintsy toanana mantsy ho sekoly izao, satria mila n'izany fanohanana izany ny asan'Andriamanitra, dia andeha ho tanterantsika izao fanatitra izao. Ivavaka isika ary. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao indrindra izahay, fa afaka niara-nianatra ny tenao tamin'ity androany ity. Afatra mavesa-danja, afatra mafonja, kanefa afatra mitovy fifaliana sy fitiavana ary fanantenana ho anay tsiraray avy. Mangataka aminao ry izahay, ampio izahay mba hijoro mahatoky, mba ho isan'izay mitandrina ny didinao sy mitana ny finoana an' Jesosy zanakao. Ampio izahay mba anaiky anao ho tompo sy mpamonjy anay, anaiky anao ho mpamorona anay, ka rehefa tonga ny sabata dia asehonay fa ianao tokoa no mpamorona anay. Dia mitahy ary izao mpiaino izao, mitahy ny mpiara-mianatra amiko, ary ny fanatitra izay natolotra teony dia mba hitondra soa eo amin'ny asanao izany,
fa nivavaka dia tono nay sangatanay aminara jesosy reriany amen. mianatra eo tongotrao